Araka ny nambarako teo ihany hiverenatsika ny vaovao mahakasika indrindra ny hetsika salon de l'auto izay tanterahana etsy amin'ny CCI Vato hatramin'ny alahady izao. Samy manana ireo tolotra ika farany hoentiny ho an'ireo mpitsidika moa ireo mpandray anjara ao anatin'ity hetsika ity. Anisan'izany ireo vokatra farany Ford izay ampirantiny Materauto moa mandritra ny hetsika. Ny Materauto no mivarotra ireo vokatra Ford eto amintsika. Anisan'ireo concessionnaire hita mandritry ny hetsika salon de l'auto ny Materauto amin'ny mahampikambana azy ao anatin'ny fivondronan'ireo mpivarotra fiara vaovao eto Madagasikara na ny groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar. Ireo vokatra farany Ford no anisan'ny misongadina mandritry ny hetsika araky ny fanazavana izay noentin'ny tompon'andraikitry ny fivarotana fiara eo anivon'ny Materauto. Aty amin'ny salon de l'auto 2013 zany dia présenté atsika ny Ford Raptor F150 izay fiara zao vao tonga eto amin'ny eto Madagasikara izay amidin'ny concessionnaire izay no isan'ny avotray aty amin'ny salon de l'auto ity. Ary manarak'izay dia manolotra ihany koa izay ny Ford Ranger double cabine version 2013 izay misy karazany anankifito ny modèle afahantsika manao ny safidy manomboka modèle tsotra indrindra hatramin'ny modèle izay tena toute option indrindra antsoina hoe mid-track. Zay zany isan'ny tena avotranay amin'ity salon de l'auto. Ny fiara zany eto Materauto dia manomboka eo amin'ny 39 millions 900 000 ariary TPC io hatramin'ny 250 millions ariary TPC arakaraky ny modèle zay safidianantsika, izany hoe misy ny modèle rehetra ilaitsika. Santionany ihany ireo amin'ireo vokatra samihafa izay atolotry ny Materauto fa maro ireo hita mandritry ny hetsika. Samy manana ireo tolotra izay isarian'ireo mpitsidika koa moa ireo mpandray anjara hafa. Ankoatra ny fitsidiana ireo trano eva samihafa dia afaka mandray anjara amin'ny famelabelaran-kevitra arahana ady-hevitra izay tanterahana eny an-toerana ihany koa ireo mpitsidika izay liana amin'izany. Dia tapitra tao anatin'ny fanadihadiana iny ihany koa ny fotoana ny arahantsika tamin'izao alina izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mbola manasanao mpanajana kosa nanaraka ny tsoeny fandaharantsika ny vaovao ny fampelezan-kevitra ao aorianan'izao fampalaram-baovao izao. Mandra-piona tompoko.